Fa timbre na ajiaka karazan-dimy mahakasika ny varika no navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Toy ihany koa ny aji misy ny sarin'ny profesora Ratsimbazafy Henri Jona. An'olona mbola velona efa mipetraka na timbre ho fanomezana fanantenana ny fiarovana. Ho fanomezana fanantenana ny fiarovan'ireo biby. Mampiavaka antsika malagasy no tanjona anatin'izay. Timbre na aji mahakasika ny varika karazany dimy, miampy aji misy sarin'ny profesora Ratsimbazafy Henri Jona no navoaka amin'ny fomba ofisialy androany. Ka tsika manana varika 12 fa ny dimy amin'izy ireo no avoakantsika androany. Tafiditra anatin'izany le microcebus, le vohita farany teo, tsitsidy microcebus jonai, ao koa zany le propithecus candidatus, propithecus diadema ary varicia variegata ary eulemur fulvus amin'ny anarana gasy moa dia hoe simpona varijatsy, tsitsidy ary akomba. Zay nahafantaraka ireo espèce anankidimy ireo zany navoaka timbre ary fifaliana ho antsika varika moa bibitsika ihany tsika eto Madagasikara ihany manana an'io, manana 12 tsika izay mamaritra ny 20 isan-jato ny primaty eto ambonin'ny tany ka dia fifaliantsika maraka avy ny androandroany. Izy no voalohany velona ka efa mipetaka amin'ny aji ny sariny. Mbola miasa ny timbre na ny aji eto Madagasikara ary manodidina ny 1.7 ny vola miditra amin'ny postra malagasy ny vola azo avy aminy. Ny taona 2024 misy 774,503 tapitrisa ny timbre nojifaina teto Madagasikara. Ary io timbre navoakantsika androany io dia miisa 1 million de timbre izay hojifaintsika raha ela indrindra ao anatin'ny herintaona io dia lany. Zany hoe mbola mampiasa aji ny olona eto Madagasikara ary raha ny amin'ny tao hoe ny vola ampidiriny timbre ao aminay eo am-postra malagasy dia mbola manodidididiny eo amin'ny 2.7 isan-jato ny vola miditra amin'ny vola miditra amin'ny postra malagasy dia avy amin'ny timbre avokoa. Zany hoe mbola manandanja ny timbre ary mbola mampiasa timbre, mampiasa taratasy ny olona eto Madagasikara eto. Fanomezana tosika ahafana miaro ny varika eto amintsika ny fiaraha-miasa tahaka izao. Ny varika izay mahaliana mpizahatany maro eto Madagasikara saingy tandindondoza ankehitriny. Ohatra amin'izany ny fisian'ny dorontanety, ny famonoana sy ny fiazana ireny biby ireny. Initiative ohatra antsika izao zany no tena tsara ilaina ahafana manampy ny profesora Jona izay tena ny fiainany ray manontolo mihitsy moa zany no nataony nanampy ny Madagasikara amin'izao lafin'izao ary le murien espèce na lemurien farany teo moa zany dia mitondra ny anarany mihitsy hoe lasa immortalisé mihitsy izy zany à partir de l'année ka zay ny ataon'ny ministère zany fifanampiana sy mampamirapiratra kokoa amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany ny espèce endémique eto Madagasikara toko. Azo jifaina manomboka izao eny amin'ny biraon'ny postra manerana ny nosy araka izany ireo ajia ireo.